vavy indrindra isika tanora marobe eto Vatomandry arabentsika rehetra voreto. Ny fikambanana fitsia moa dia manana tarigetra ny motivo atrangy ireo tanora mba hanana fivelarana sy fivoarana metimety ho atrangy. Ny tanora tokoa no tena fanohitra lehibe azo anteherana miantoka ny hoavo firenena. Koa tafavoreto sika anio ho fanehoana indrindra izany lanjan'ny tanora maro eto Vatomandry izany. Alohan'ny fiarahamonina miantoky ny fikambanana fitsia amin'ny Fondation Orange France, Association Orange Solidarité Madagascar ary Ministera-ny Tanora sy ny Alavoly dia apetraka ho antsika tanora sakanavaka eto an-toerana ny teknika mpifandraisana ara-teknôlôjia avo lenta izay fampiasa maneran-tany amin'izao fotoana izao na ny connexion internet izany. Isavako manokana eto ny Orange satria izao tosik'andro izao no tanteraka dia noho ny fatokisana apetraka ro aminay ka tsy misalasala nareo manody tanana ho amin'ny fahatanterahana izao atrehantsika izao. Ary amin'ny maha-renim-pia ny Maison des Jeunes manerana ny FIA dia manoditra ny fankasitrahana feno anareo amin'ny Ministera-ny Tanora sy ny Alavoly ny tenako. Mampivoatra sy mampivelatra ny saina moa ny internet koa arabaina nareo tanora eto Vatomandry nahazo izao tombontsoa izao. Azonareo kirakiraina marampony izany ahitony izany atao amin'ity Maison des Jeunes ity. Zava-dehibe tokoa ny fisian'izany eto satria fitaovana iray ahafahanareo manao fikarohana sy mampitombo ny fahalalana eo aminareo ho fanomezana izay efa azonareo any am-pianarana. Fitaovana ihany koa ahafahanareo mifandray ary mifanakavevitra sy tsiaketo amin'ireo tanora maro tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy. Ataon'ny Maison des Jeunes dia misy ny fampiofanana atolotra ny tambazotra Orange hanampy anareo mampiasa izany ara-dalàna. Koa ny andrasana aminareo tanora dia mba hikady sy hitandrina ireo fitaovana rehetra ampiasaina ho amin'izany satria tena tombontsoa lehibe ho anareo ny fisian'izany ary indrindra tena antoka ho amin'ny hoavinareo eo amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Mampisetra teto là, mankasitraka vavy.